Tonga soa amin'ny fandarana izany foresan tety Kanada indray ianao, ary ny lohateniko dia maka hery an'ireo niaram-boina tamin'ny cyclone nandalo tao Toamasina tamin'ny 11 février omaly izany, izay namoizana ain'olona maro 80 ary maro ny naratra mafy. Misy ihany koa ny tsy hita ary ny traboina dia aman'aliny maro. Miaraka ory amin'ireo malagasy izay trapahoriana zany ny tenako, ary ny fahoriana dia any malagasy rehetra. Midera ihany koa ny firaisan-kina izay nasehoan'ny malagasy rehetra manoloana ny voina izay nahazo. Mafy dia mafy tokoa ny voina raha ny fahitana azy amin'ny internet, satria dia maro ireo trano izay rava tanteraka lasan'ny riaka. Maro ihany koa ny trano izay neritreretina hoe trano vato, trano matanjaka kanefa dia lasan'ny rivotra ny tafo. Maro izany ny olona izay tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao, ary dia midera ihany koa ny gouvernemanta izay notarihan'ny filoha Colonel Mikaely niatrika ary niomana tamin'ny fahatongavan'ny cyclone Jezany. Ny famakafakana izay ataoko eto dia tsy manome lesona an'izaniza, fa mampatsiahy fotsiny ny zavatra rehetra izay miandry ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra fanjakana aorianan'io cyclone io. Efa maro ny fandaharana nalefako teto mikasika ny cyclone ao Madagasikara, fa mamerina ny zavatra efa nolazaiko teto aho zany, satria mila averimberina foana izany ny hafatra amin'ny maha olom-pirenena dia mahatsapa fa manana adidy, manana andraikitra, manana anjara birika hoentina amin'ny fampandrosoana ny firenena. Efa niverimberina foana ny cyclone ao Madagasikara rehefa manombotomboka ny mois de décembre, janvier, février iny, de efa fantatra zany hoe périodin'ny cyclone. Azoko an-tsaina tsara ny zava-nisy tany Toamasina, ary tena hoe afaka manao karazana visualisation zany ny tenako ny zavatra mety ho nisy tao, satria efa nisy fotoana niaina nandritra ny herintaona tao Toamasina izahay, satria ny vadiko niasa tao amin'ny compagnie Sherita izany, dia efa niaina an'izay hoe fandalovan'ny cyclone izay izahay mianakavy, fa tsy de mafy be ohatran'iny amin'ny izao fotoana izao akory ny fiainanay an'izay cyclone izay. De misy ny olona moa zany hoe manoro hevitra hoe tokony asiana gony misy fasika eny amin'ny tafitrano, de efa nataonay izay karazana précaution rehetra izay, de ny hoe tsy mivoaka ny trano, manao provision alohan'ny hahatongavan'ny cyclone.
Zay a mesura pitsopitson'izay zany a dia hoe azontsika lazaina fa izay zany a no matetika mesura raisin'ny ankamarozan'ny vahoaka izany a rehefa hoe misy ny periodin'ny cyclone. Hatramin'izay a dia misy ny karazana fanampiana izay hoe angatahana any amin'ny banque mondiale ny karazana hoe vola izay entina amonjena ny olona izany a izay traboina. Dia matetika ny zava-misy moa amin'ireny fotoana ireny a dia ny fizarana bodofotsy, ny fizarana ny menaka, ny vary, ny hani-masaka amin'ireo traboina dia mety misy koa angamba ny vola kely izay amonjena azy amin'iny fotoana iny fa ny ankabeazany zany a rehefa vita izay karazana mesure d'urgence izay dia samy miparitaka amin'izay paritahany amin'izay ilay vahoaka traboina teo, samy manorina ny tranony amin'izay hoe fahafahany mividy sy izay eo am-pelantanany. Ny olona izay hoe tena tsy manan-katoraka moa zany dia mamerina izy zany mametraka ny trano hazo izay hoe fantatra tsara fa rehefa tonga indray ny cyclone manaraka dia horafon'ny cyclone. Zay zany no zavatra miverimberina zany ao Madagasikara hatramin'izay hoe nisian'ny cyclone izay. 2026 tsika izao, fotoanan'ny fanavaozana. Inona zany no endrika fanavaozana tokony hoentintsika zany mba hiatrehana an'izay karazana événement miverimberina izay. Inona ny mesura maharitra satria hatramin'izay mesure d'urgence foana zany no natao. Inona zany no hoe vahaolana maharitra tokony ho raisin'ny malagasy, tokony ho raisin'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoanan'ny fanavaozana izao. Satria tsy ifandatsana ny resaka hoe catastrophe naturelle satria amin'izay hoe catastrophe naturelle azy izay dia sisy ninona azonao atao ny hoe anakananao an'ilay catastrophe fa azonao atao kosa ny misoroka ny dégâts na ny fahavoazana izay mety ho ateraky ny catastrophe naturelle. Eo zany isika no tokony hoe hijery ny mesura ho raisina, mesura vaovao izay mifanentana amin'ny ataontsika hoe fanavaozana. Efa tsara aloha ny fihetsiky ny filoham-pirenenantsika ny colonel Mikael izay hoe efa tonga teo atoerana izy zany alohan'ny ahatongavan'ny voina ary dia ny masony no nahita ny zavatra rehetra izay niseho sy ny zavatra nanjo an'ireo mpiray-tanindrazana aminy. Efa tsara aloha zay lay hoe miosona ao anatin'ny vahoaka, mahalala ny fahorian'ny vahoaka ary nataontsika hoe zany hoe amin'ny resaka hoe maha-olombelona dia misy impact goavana be zay fihetsika izay any amin'ireo vahoaka izay hiatefany.
Kanefa tsy mijanona eo fotsiny zany, tsy tokony hijanona eo fotsiny ny fijerevana akaiky, satria iny imagin'ny cyclone iny no hita mibaribary zany amin'ny fahoriana manjady amin'ny vahoaka ao Madagasikara. Fa maro dia maro ny endrika cyclone any amin'ny tokantrano tsirairay ihany, eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny ankapobeny dia misy ny cyclone ara-tsaina, ara-panahy, ny fifampitondran'ny mpiarabelona amin'ireo karazana von'olona, amin'ireo karazana fandrombana sy ny atson-jay amin'ny endriny maro samihafa. Cyclone daholo ireo tompoko lahy sy tompoko vavy, fa cyclone misoko mangina. Ka iverenako ny eo amin'ny resaka hoe cyclone. Misy ny évaluation izay hoe tokony ataon'ny manam-pahaizana. Manam-pahaizana maro dia maro anie isika ao Madagasikara, na dia ampitan'ny ranomasina, afaka hanao tsara ny étude an'io impact an'io cyclone io sy ny hoe inona ny zavatra tokony atao zany, ny prévention tokony atao mba tsy hisy loatra zany ny faharavana ohatran'izao misy amin'izao fotoana izao. Engany ny fanampiana rehetra aloha voalohany indrindra dia mba tena ho tafapaka any amin'ireo niaram-boina, izay zany no mba faniriana. Engany mba tsy hampanankarena olombitsy ny fanampiana izay alefan'ny Banque mondiale. Fanirinany engany mba hisy ny étude tena sérieux izany apetraka momba ny prévention amin'io cyclone io. Ny tiako hatongavana dia ny hoe ny vola izay omen'ny Banque mondiale dia tokony haompana tanteraka na amin'ny mesure d'urgence na amin'ny mesure à long terme. Izany hoe io zany no tokony hamoatsika malagasy ny amin'ny hoe tokony mba hipetraka amin'ny trano maha-olombelona, trano ara-dalàna, trano izay afaka mirezista amin'ny cyclone ny sarambabem-bahoaka. Io tsisy resaka hoe trano luxe, fa na dia izay fotsiny ary aloha no anombohan'ny fitondram-panjakana ny resaka projet hanatsarana ny fiainam-bahoaka, hanatsarana ny tanànan'ny Toamasina. Raha ohatra ka miatomboka amin'izay karazana mesure à long terme zay ny fanarenana ny tanànan'ny Toamasina, dia hampisy karazana tsirom-panantenana ho an'ny vahoaka malagasy. Izany zavatra rehetra izany ny amin'ny hoe be fa manomboka mijery azy ny fitondram-panjakana. Vita izany tompoko lahy sy tompoko vavy,
raha ohatra ka asiana finiavana, asiana fitiavana ny vahoaka malagasy. Zany zavatra rehetra izany dia entiko fotsiny anairana antsika ny amin'ny hoe fanavaozana. Fanavaozana amin'ny lafiny inona moa zany no tena tokony hojerevan'ny fitondram-panjakana voalohany indrindra ny eo amin'ny sosialim-bahoaka, satria hatramin'izay dia rehefa vita ny cyclone, rehefa vita ny fizarana vary, rehefa vita ny fizarana bodofotsy dia samy mandeha samy mitady ireo karazana traboina ireo ary dia mametraka vahoaka torovana, manome vahoaka anatin'ny fahatrana makitsokitsoka ary na ny aretina izay ateraky ny cyclone sy ny rano miandrona any amin'ny tokantrano tsirairay dia efa tokony hojerena daholo satria hanome karazana harerahan-tsaina sy harerahan-batana ary harerahana ara-panahy ny olona izay niaran'ny voina. Amin'ny fomba ahoana moa no hampidirantsika an'ity karazana anatra rehetra amin'ny vahoaka ity? Raha ohatra ka tsy zarizary ny fiainany, tsy zarizary ny trano inenany, ny hohanina androany tadiavina androany, ahoana ny fomba hampidirana ny karazana anatra rehetra? Aza mangalatra, aza manao risoriso, aza mamono olona,